Manoloana ny fidirana tsy nahazahoana lalana ary ihany koa ny fanesorana ny fananan'ny commune Antananarivo renivohitra nataon'ireo olona sasantsasany dia miantso ny mpanatanteraka ny avy ao anivon'ny commune Antananarivo mba handray andraikitra satria dia fananam-bahoaka avokoa ireny nesorina tamin'ny toeran'ireny miantso manao antso avy noho izany ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny commune. Tsara zava angamba fa ny tiako Madagasikara nangataka piasa ny Kianjabe ny Mahamasina ny asabotsy 8 Jolay. Inona ny ampiasany azy no ny anniversaire izay eritreretinareo fa tokony atao satria 8 Jolay dia 8 Jolay ny anniversaire fa tsy misy hoe miemotra hafa na dady hafa koa. Ny zavatra tsara marina ary amaliko anao amin'ilay fanontanianao dia ny lalàna zany matoa lalàna piarina eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia tsy an'ny antoko politika akory fa ho an'ny malagasy rehetrarehetra izay miena na vahiny na tompotany ka miena eto amin'ity Madagasikara ity. Zay no nahatonga ny resaka teo hoe 2014-020 ilay lalàna no lazaiko teo dia milaza tsara fa ny fanatanterahana na ny exécutif eto amin'ny commune dia manana adidy sy andraikitra apiasa administré ozy ny filazan'ny teny frantsay ny patrimoine na ny fananany commune. Ny conseil municipal kosa na ny filan-kevitra dia manara-maso ny fanatanterahana an'izay. Zany tsy miresaka tiako Madagasikara ny zany.